Voalohany indrindra betsaka ny zavatra mifamafao eto amin'ny firenena. Mijaly ny malagasy. Dia amin'izao fotoana zao mifanilaka toa ny voalalakarina ny rehetra. Dia ny anay ny targeta efa tenenina eto mialoha. Tsy miamboa didy, tsy manilaka andraikitra, manao zay manandrify. Na ny mpanohitra io. Na ny mpanohitra, na ny toherina, na ireo mpitondra ny fandimby nanomboka amin'ny nazahoan'ny fahaleovan-tena. Ny sasany efa maty, ny sasany mbola velo. Dia samy tompona andraikitra daholo. Fa ny mahagaga dia ailika amin'ny olona ray na roa na telo ny tsy fahombiazana sy ny fahantrany vahoaka malagasy. Diso zany. Satria hatramizay ianareo samy miara-mitondra, hatramizay tsika samy teo, dia rehefa tonga ny fotoana hisarahana angamba sy sorimambo hisarahanareo, dia mifanometsiny, dia mody mamoaka secret, dia nefa ao anatin'ny mamin'le toerana tsy mahasahy miteny, mitovy amin'ny nataonay. Ny tabataba izahay hatramizay hoe maninona no angalarina aroviny gasy angalarina tany ravaina ny tany. Ny tabataba zay tsy fandriam-pahalemana. Ny tabataba zay misy solom-bavambahoaka manararoatra fahefana. Ny ao amin'ny gouvernemanta manararoatra fahefana, vavabe fotsiny nataony eo. Ny tabataba zay hoe mijaly ny any atsimo, mijaly ny any ambany tanàna, mijaly ny any ambony tanàna. Ny asan-dahalo, ny mpanao vola sandoka, ny mpangalatra mason'olona sy ny fon'olona sy ny mpangalatra varira. Sisy mihainy. Dia izao ianareo miteny hoe maninona tsarovana rakotona rabena raketaka. Izaho dia tsy miaro hafatsy ny vahoaka madinika izay mijaly noho ny fahantrana. Satria nisy nanoratra tamiko tamin'ny maraina fa maninona ianao tsy maneho hevitra. Ny antony tsy anehoako hevitra mahakasika ny zava-misy amin'izao dia olona iray antoko reo, olona niara-niasa, dia androany vao tsy miara-miasa indray tsy ray antoko, hay zany heninareo ihany zay mitabataba eo, tianareo ihany ny hitenenanay, fa raha mahakasika ny zoron-dambanareo zany vao miantsonareo mitenena. Dia za tsy hiteny. Satria rehefa raha nampianareo izahainareo ny mena fahefana nampindramina fahefana eo amina fijalian'ny vahoaka malagasy sy izao ny toerana nisy atsika. Mitodika amin'ireo solom-bavambahoaka am-perinasa, zay efa ho lany mandatsy ho azy. Fa lany izy io. Misy vola 1,200,000,000 FMG isa-taona ampiasan'ny député tsirairay. Na ny mpanohitra, na ny toherina, na ny député anatin'ny toko fitondrana, nakaiza le vola. Mba mitenena ianareo. Satria ny sasany mody mpanohitra dia manaratsy ny mpitondra, dia ny mpitondra manaratsy ny mpanohitra, député ny teneny koa eto solom-bavambahoaka. Nefa laninareo ny volam-bahoaka. Tatohato izahay miaraka amin'ny ekipa heninareo miteoteko fa tsy atoroko alohan'ny tarehiny. E olona avy aiza zareo. Fa plateforme manantona atsika noho ny fahafantarana fa azo atao ny manova anatin'ny fotoana fohy. Ny président de république miteny hoe zato andro nitsapana anareo. Ny anay tsy ampy ray volana dia vitanay ny tetezana tokony vita, madio ny tanàna, tetaka ny zavatra vita. Dia manontany tena ianareo any amin'ny fandaharana ny radio sy ny télé sy ny Facebook nareo hoe taizanao hatramizay. Ianareo nge ny lany teo 5 taona e. Kinona moa natao kiditra amin'ny asanareo. Rehefa lany mandanareo fa zéro résultat, zay vao tonga saina hoe aleo ampiana ny vahoaka madinika. Dia mieritreritra zany ianareo hoe havelany Andriamanitra sy ny razana hijaly mandrakizay eo ambany vahohonareo ny vahoaka. Dia mieritreritra ianareo fa tsy manao ninonina, dia mbola hoe ihany. Diso. Efa tonga saina ny vahoaka madinika fantany amin'izao fotoana zao ay nisy vola manjavona. Ankoatra ny volamena nanjary varahina sy nanjary vy. Ankoatra ny volamena ny vahoaka ny andafy. Fantany vahoaka ny tokony ataony. Ka ny anay dia tsotra. Samy diso ianareo ny mena fahefana fa tsy nanao. Aza ny fanometsiny, aza ny fanilika andraikitra.
samy diso ho iaho na ny solom-bava-bahoaka anatiny tokony fimpitondra na ny solom-bava-bahoaka mpanohitra de samy hoaninareo ny volam-bahoaka de aza tenenina tsony zay maninona midina any amin'ny fiefinay sy fiefinareo ny aty fa vahoaka malagasy mijaly hitanay ny fijaliany tsy anareo Madagasikara tsy anareo ny vahoaka Andriamanitra ny tompon'olombelona fa tsy olombelona ny tompon'olombelona ny akohonareo sy ny voronareo sy ny gisanareo no anareo fa tsy ny olombelona ka noho izany de hovaina ny fomba fisainana hovaitsika ny fomba fitondrana ny tanàna ty hovaina ho iaho de mitodika aminareo vahoaka mbola misy vitsy anisa koa mbola mamitaka anareo hoe tompony ambony tanàna de tompony ambany tanàna de mbola heno ihany raha izao fijaliana iainantsika zao fijaliana iainanareo zay hitanay maso matoa zay midododo anampy anareo de misy antony ka amizao fitsingerenan'ny 29 mars zao no tenenako eto misy miteny tsy azo fetena zany tsy azo anaovana fety azonay anaovana fety inona ny antony anaovana fety azy zay mbola tsy maty ny vonoiny razanareo sy nalain'Andriamanitra de hanova le toetra hanohy le tolona nataony razambe isan'izany izahay miaraka amin'ny ekipa marobe miaraka amin'ny vahoaka marobe tsy fetiny rakotona ny rabe na ny raketaka ny 29 mars fa fetin'ny olona mahery fo fetin'ny olona tonga saina fetin'ny olona hanova fomba fiasa fetin'ny olona tsy hanimbazimba ny vahoaka sy ny tanin-drazany izay le fetin'ny 29 mars ary hotohizanay zay tolona zay taloha izahay de fampanjakana kely zay nananay no nanampiana vahoaka de misy fetran'io satria mety rapitso afakapitso aho de sorona mitoera aho manana lehibe aho marobe ny lehibeko fa hatram'izay de zay vitako ihany nataoko narovana ny olona mitaniny sy nanaovana zay azo natao fa raha fa tonga le fahefana zay omeny vahoaka ka nanana ny tsona hoe immunité parlementaire anaovana ny samboady ny dikan'iny samboady igny de ampiasainao hiarovanao ny vahoaka mahantra hanoloranao tolo-dalàna hiadivana amin'ny fangalarana ny tanin'ny gasy hiadivana amin'ny fisiany zany ambany tanàna sy ambony tanàna zany hiadivana amin'ny ankizy tsy mianatra any an-tsekoly hiadivana mba hitsaboana ny malagasy faraka zay haingana rehefa tonga any an-dopitaly izany lalàna ny tokony soratana ianareo miady eo miteny ranona diso ranona manana secret ranona mpamadika samy namadika daholo satria mahantra ny firenena ka rehefa tapitra manda zany de mbola ianareo ihany no hanakorotaneto ny angatahanay de lefaso ny fifidianana solom-bava-bahoaka rehefa tsy anao nareo mijanona sady teo nandrao sy navita misy sasany 10 taona sasany 5 taona sasany 20 taona 20 taona zay misy député 20 taona mba nahatsangana fototra boiron ve izy tamy toerany nisy azy tamle volam-bahoaka sia ny valiny na ny anaty fitondrana io na ny député mpanohitra manaova zahamody miady nareo de ny fanaovanareo vazahamody miady ny vahoaka madinika ny baby azy eto de tsy asiana tsony zay fa miala daholo ny satana de mieritsereta nareo vahoaka mapidira kristianina sy olona mandala ny maha olombelona amizay satria ny safidinareo no anaovanareo an'izay zavatra zay raha mbola misy misafidy fahantrana de mbola averenao ndray ireo olona tsy nanao ninoninonareo averiko farany efa nomena chance nareo rehetra na ny solom-bava-bahoaka atao anaty fitondrana na ny solom-bava-bahoaka mpanohitra nomena vola be amy miliara de misy sasany ry namana mpiara-miasa mahasamy teny hoe aiza izy nahitany vola navy tany any tetezany io anaovany curage sy ny sisa vola karamanay de vola ny épicerie kelinay natambatambatra io fa ianareo no tokony nahanontany tena hoe naninona ao milalao miliara tanatin'ny 5 taona 10 taona tsy nahatsangana na de boiron eny ambany tanàna sy neny ambony tanàna noana ny olona mijaly mipetraka amin'ny trano tsy mendrika ipetrahan'olombelona de raha zay ianareo de tsy mivoaboaka tsony ny trano fa misitrika trano mandany le miliara fa sao de tondrondrolo molotra sao de avabaraka ka mankahery ny vahoaka malagasy mankahery zay mpitondra mety mbola ho tonga saina mankahery ny malagasy rehetra mety mbola ho tonga saina de ny fangatahanay de tsotra aza bepoinareo itsony zahay tonga saina
fa ny olona nanao adisoany eto amity firenena ty mipoepoy no enjeho fa aza manenjika ny tonga saina hanavitra ny firenena amizao fijaliana fahoriana amy lafiny rehetra amy lafiny maro zao zahay vao mano hatramizay zay de niteny fa niteneninareo grand corps malade de izy zao ny malady ny miady trano ve ny mangozozo toerana ve ny tondrony vahoaka molotra ve ny men'olona tsiny ve ny malady amizao ny marary sa izahay napatsay hatramizay satria ny anay de tsotra ny toerana tompoko de atao amy fitombena anaty fa za koa sy afaka mitsangana atao ambany ato fa tsy ny tapony loha fa ny akamaroanareo io na mampahatra ny firenena io avadika anareo ny lohanareo de ny loha mipetraka amy toeranao de sy haiko ny grade le lohanareo amizay fotoana zay ny sasany matahotra affectation ny sasany matahotra abrogation ny sasany matahotra tsy ho lany tsony ny sasany matahotra very fihinanana izahay de teo foana nanampy ny vahoaka na amy tsara na amy ratsy indrindra fa tanatin'ny fotoana mahery vaika teto amty Madagasikara ty de atsangany ny tanana zay nahitanay mba efa nangalatra nanondrana volamena nihinana ny tsy tokony hoanina nangalatra ny any vahoaka ohatrany tsy misy zay zao fa nasany iozana tamy baiboly ary rehefa tonga ny fotoana hangalana tsodrano de ny amin'ny razambena eny zay anao nzay hamaranako azy de zao aely eraky ny ty Madagasikara sy ny réseaux sociaux ty hoe avy any Toliara Paolo oui anatin'ny faritany Toliara Betroka ny aviany mamako fa moa ve fanontaniana petrako aminareo avy any Toliara ve dadabe Andriamanantany zay razambeko avy any Toliara ve Andriamasina Valina zay razambeko avy any Toliara ve Andriandranandro zay razambeko ny tenanay zao de tsy milevina amy fasambao eto Antananarivo fa na tonga ny rainay niala teto de olona manampahaizana gouverneur tany atsimo de nahita ny reninay de nanambady azy de izahay misambaty indrindra satria sady avy any Toliara na avy eto Antananarivo de aiza ny fasanareo nareo tena tompony ty fa ny fasan'izy levenanay de ny amboatra andrinanahary amy dadabe Andriamanantany afaka mileviny eny aho de afaka manao navety koa rehefa tiako atao rehefa maty aho de teneniko aleveno eny amboy be eny amy bebenay eny amy reny benay ao an-dranonapela somanandrariny tsy haiko hoe fasana somanandrariny misy somanandrariny ve any Toliara de misy amboatra andrinanahary any Toliara fa zahay tompoko de sy tsara velatsihy fa sady merina no bara hay zay mba point hitanareo hanasoketana le zavatra hataonay de tsy maninona fa vao maika diso nareo satria manavakavaka malagasy nga tsy afaka mitondra capitale de Madagasikara Antananarivo afaka milatsaky daoly zay te hilatsaka afaka milatsaky eto na ry taranaka Abrahama na taranak'iza fa izay no hamarana anazy de mitadiava point hafa koa ianareo fa ny point hitanay vahoaka sy zahay irahiny vahoaka manomboka amizao de vazaha mamody miady ny hitanay de samy mifaniliky andraikitra de samy te hiala bala de mody inona moa no tanora zay mody foka sa mody inona le izy mody adala de mody mitapy nefa samy nihinana teo samy namena fahefana de mody mitapy zahay za mbola sy nana fahefana fa nahavita ny tokony nataonay eto amty firenena ty vao maika moa zahay azy fahefana de ny zavatra natetezaka azo natao de lasa beton io atsoatsy atoela ka dia manome moraly ny voaka malagasy rehetra marina fa mijaly tsika fa misy fetrany fijaliana misy fetrany fahoriana misy fetrany fahantrana fa hitsangana amizay ny tena olona mahatsapa ny fijaliany vahoaka mihay ny fijaliany vahoaka de anjaranareo vahoaka amizay mieritreritra hoe aiza ny vary aiza ny tsy farifary de mangataka ny hanaovana ny élection satria fa miandry fandatsaham-bato ny vahoaka de rehefa nareo miady trano sy mifanilika irakoto ny diso rabe raketaka ny diso de aza milatsaka fa aza retardenareo ny fividianana fa te maro be ny olona te hanova ny fiainam-bahoaka zay tena mijaly ka dia makasitraka tompokolahy makateriny tompoko vavy